fidy am'izay de atoroko anao ale tena amilay le mendriky hitondrany ty gasikara fidy malaky laky sotara anina io milamina tsy manapoka tsisy feriny volam-bahoaka tsy mangalatra ohatrany sasany fanao ny asany nena io milamina raha tax ary ino ty mafytanaka tahita rehefa de manary an-dalany ty mitonaka maninona raha rina de mividy vaovao ta possible aloha raha am'izao fiainana zao vezanary namana de inona ny fika ny bisiklety simba drala efa ritra de tahay hoe rovina roa tafita raha joelinanareo zao ngamba no atenaina fa ny sisa tataseka sady andro rajoelina mariny etaetatsika matokisa azy jereo ny atsefa vita le hoe manara-penitra lazaina nofotry hoe tsisy pika jereo io ny asefa vita de akory zaro raha fantarana azy amin'ny fiodinana faharoa as tsotra e flora joelina foana no eo aloha kora nila fivoarana tena maharitra de ny eo ambony any no asina marika de aza mijery ambany zany fa ny antsika le ambony foana de ho hitanao fa hibalika ny fiainanao le tara-masoandro mandava-taona koa amin'ny 19 décembre ny antsika le eo ambony any numéro 13 vidina fa tsika mandrosy makany tao hitanao am'izany raha joelina be fandeferana nefa tokony vita premier tour zany de toetra tsara ianarana mifakaty de mifanoro zany hoe mila miara-mietana de miara tafita amin'ny 19 décembre numéro 13 ny fidipika manahoanareo mbola mitoy ihany nyfanetanana anga ity izy ty tsy maintsy mandresitsika ry malagasy namana le namako tary iny zao efa resy lahatra hifidy any rajoelina ho filoha ne daly iny matsy miseho bebe loha be diko e be matsy ny adalatra zay fa nanantena azo 4 nefa ny bisikletan'iny farafaratsy mba miova motora miaraka amin'ny andro rajoelina nefa tram'izao nampinoana fiara ray raha tsy misy fidedahana mibetaka meko ohatraohatra sirdisy tena mbola betsaka ny reto amin'izao no miesiny ampatorian'olona mitsangana ny fiainana nefa ty tsy mitsaratra midangana de ho taraika eo izay mianahana fefanainga antrain miaraka amin'ny andro rajoelina velo rano tsinona ny azy tsy maintsy vitany ireo mpanaratsy aleo hoenina ny firenentsika reto rehefa any am-piangonana de mba hoeto ambavaka zary zao hatramin'ny anakatonana ny sasany fiangonanay tsy tonga ny vavaka ianao zany tanoany amin'ny 2002 3 4 tanoany faraniditra am-piangonana zay mihitsy nga ity loza ho an'izay vin'ny mpanampitionana be dehibe ny zavatra lazaina teto moa za milaza aminao hoe andro rajoelina manompo sampy any amin'ny rova hoany zatra amin'izay ny ainako zay ny hitahin'Andriamanitra ana mbola tsy nanompo sampy mihitsy hatramin'izay ny ainako fa zao ny sasany mandray atendrony raha efa mahita zavatra triangle sinina ny franc-maçonnerie io de franc-maçon fa fotoana ny ngambany zao ilazaina ny mara andro rajoelina tsy franc-maçon mbola tsy franc-maçon hatramin'izay ny ainako manaja ny reny fikambanany reny fa tsy manaratsy any reny ihany koa manaja ny finoany rehetra tsy manaratsy ny finoany samy hafa za kristianina mino an'Andriamanitra mino an' Jesosy Kristy
ary matahotra an'andriamanitra. Ny zavatra rehetrarehetra nataoko a dia nakiniko amin'andriamanitra daholy. Famatoa mijoreto androany dia noianao noanareo noanareo vahoaka malagasy za tsy hamadika anareo a fa anao zay tratry haiko ray manotombo ampandrosoana ny Madagasikara. Andro Rajoelina fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Isika rehetra ifidy. Numéro 13. Isika rehetra hiaraka hanavitra Madagasikara.